Etsakilany nefa mahatoky ny voan'ny kandidà ny vaovao Madagasikara ho mpandresy amin'izay fifidianana faharoa izay nitoderahana tamin'ny 20 Desambra lasa teo. Andriamatoa Joseph Martin Randriamampionina Dadafara no fatarany maro azy arak'izany mahatoky fatratra ny seny tamin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny sy ny CES ity kandidà teo aloha ity. Mahatoky ny fitsarana manokana amin'ny fifidianana ny mpanohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina ary miantso izy ireo amin'ny tokony hanajana ny didim-pitsarana sy mivoaka-pifidianana izay avoakany. Izay ny nambaran'Andriamatoa Joseph Martin Randriamampionina fantatra amin'ny anarana hoe Dadafara. No mafisiny tokoa fa io no fitsarana faratampony manapaka ny voaka-pifidianana ary tsy azo ivalozana. Zandray aloha Mahatoky napetraka io zany ny instance ambony indrindra, io zany ny fahefana afaka manapa-kevitra ka tokony vajaina zany izay fanapahan-keviny. Mety tsy fanaraka amin'ny eritreritra olo izy, mety tsy fanaraka amin'ny eritreritra ny hafa, mety fanaraka amin'ny eritreritra ny sasany fa araka ny teniko teo io zany tsy misy ny tonga lavatra fa zay zavatra lavoky eo dia araka ny tenin'ny docteur Robert tary ambolohany hoe vajaina izay fanapahan-kevitra misy eo. Notsidian'ity kandidà filoham-pirenena tamin'ny fiodiana voaloha ity ihany koa no mahakasika amin'ny fihavanam-pirenena sy ny fiarah-miasan'ny hery politika raha toa ka lany ho filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Everiko fa zay ny lahara-pahamehana be dia be ny tenin'ny fametrahana tamin'ireny propaganda ireny zavatra nampanantanana ny vahoaka dia anarina ny fiainan'ny firenena, anarina ny tsy mety rehetra nandritran'izay fitondrana ny fanesy tetr'izay gambe efa mahana amin'ny fanambarana ny fiainan'ny vahoaka amin'izay amin'izay. Mahatoky amin'ny fandresen'ny kandidà Hery Rajaonarimampianina Dadafara araka ny nambarany satria efa kely sisa ireo vokatra andrasana avy any amin'ny faritra raha mijery ny vokatra voka amin'ny voamera mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana ny tenany. Manantena kosa nefa izy fanaiky ny valim-pifidianana izay mivoaka eo ny rehetra indrindra ny mpifaninana ary tsy hitarika velively korotana izay hipoiran'ny koritana vaovao indray.